MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tokony iompana betsaka amin'ny fanarenana toe-karena noho ny covid-19 ny ampiasana ilay vola izay azon'ny Madagasikara avy amin'ny FMI. Namafisin'ny mpahay toe-karena fa amin'ny alalan'ny fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana no ampisy fiantraikany izany amin'ny fiainana vahoaka mivantana na tsia. Tafiditra ho isan'ireo firenena ny eken'ny ao anivon'ny World Travel and Tourism Council ho firenena azo antoka ho amin'ny fizahantany Madagasikara. Mifanaraka amin'ny fipetratra takiny amin'ny fiverenan'ny fizahantany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny protocole sanitaire napetraky ny gouvernemanta malagasy raha ny fanambarana. Anavoaka ny hariva teo ny lisitry ny mpilalao ny baren'ny Madagasikara izay hiona amin'ny RD Congo izay tafiditra ao anatin'ny fifanintsanana mondial 2024. Mpilalao vaovao miisa 5 ao anatin'izany ary isy mpijery ihany koa ny lalao etsy Mahamasina. 27 isanjato ny vehivavy, 4 isanjato ny lehilahy no tratran'ny areti-po avokoa ary tafiakatra hatrany amin'ny 3 isanjato ny tapa-hafatesana voka-drano maneran-tany. Niakatra io salan'isy io taorian'ny valina aretina covid-19. Maresaka iraisam-pirenena any Amerika nanazava ny fanesorana ny tafika Amerikanina tany Afghanistan sy ny fiafaran'ny ady ao toerana ny lehiben'ny Pentagone. Nanaiky ny fisiany tsy fahombiazana ny paikady napetraka izy ireo. Ny adidiny ravetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Kaminasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao dia tokony hiompana betsaka amin'ny fanarenana ny toe-karena noho ny covid-19 nampiasana ilay vola azon'ny Madagasikara avy amin'ny FMI. Namafisin'ny mpahay toe-karena fa amin'ny alalan'ny fahaizana mametraka ny laharam-pahamehana no ampisy fiantraikany izany amin'ny fiainan'ny vahoaka na tsia. Miantarandrena ivo. 500 miliara dolara ny totalin'ny kitapo-mbola omeny FMI ho an'ny firenena rehetra tafiditra amin'ny fanampiana hiatrehana ny covid-19. Teo amin'ny 3.3 miliara dolara tamin'io no anjaran'ny Afrika, izany hoe 5.7 ary amin'ny totaly 2.3 tapitrisa dolara no azo Madagasikara tamin'izany, izany hoe mandina ny 4.5 azo lazaina fa ambany oharina amin'ny vola azon'ny firenena maro hafa ny azontsika. Ho an'ny mpahay toe-karena, ny tsy fampiny fandresen-dahatra no isan'ny tsy nahafahana ny sitraka fanampiana ara-bola betsaka noho vola azy io. Io tsy hoe fanampiana azo Madagasikara ohatran'izao fa fanampiana exceptionnel io ao anatin'ny cadre-ny Covid. Intelo izy io ny trano. Misy an'ilay hoe côte-part Madagasikara. Misy tany afrikanina zany mahazo be lavitra noho izany, misy mihoatra ny 4 milliards de dollars ny tany mahazo be indrindra. Tsika ny mety nahazo bebe kokoa noho izay tsika raha matotra kokoa ny programme tsika. Fa zay vao nisy vola be io ny zaraina zany eran'izao tontolo izao. Ilay 650 milliards de dollars iny zay vao nisy an'izany zany hoe zay montant ngeza be zay. Rehefa apetraka tsara ny salanisa dia mazava zany izy ho an'ny rehetra hoe zao ny olona zao mijery hoe mazava ve ny priorisation atsika eto Madagasikara. Io zany tsy hoe don amenatsika fa io zany resaka fanampiana amin'ny balance de paiement sy aide budgétaire amin'ny ankapobeny. Dia anjarantsika zany manao planification an'izay. Fa le planification koa nefa mbola ilaina rehefa avy eo valideny FMI. Izany hoe tsy afaka ataontsika arak'izay heverintsika ho atao zany le vola. Tokony any amin'ny fanarenana ny toe-karena no isan'ny atao laharam-pahamehana ampiasain'io vola io raha ny fanazavana hatrany. Le aide budgétaire iny zany efa nilazainy zareo fotsiny hoe tsy mahazo atao amin'ny fonctionnement. Fa afaka atao zany amina projet ohatra hoe fanampiana secteur privé ohatra zany. Hatreto anie zao ny secteur privé atsika tsy nahazo fanampiana. Ny priorité zany hoe ny rehefa aide budgétaire zany dia ny planification anatin'ny budget iny zany no ampiany io vola io. Fa izy efa nazava tsara hoe fonctionnement ozy tsy ao anatiny. Fa tsy maintsy aloha zany
programmeno anatin'ny budget aloha zany io vola io zay ne zany zay koa aloha zany tokony hazava tsara mazava ho azy ane zany rehefa ao anatin'ny loi de finance ane zany de efa misy mécanisme ane zany de transparence tsy maintsy atao satria tsy maintsy transparent tsara zany a mifandaniam-bola zay le izy ka le izy zany hoe io zany anjaran'ny fanjakana zany mijery hoe inona moa priorité heverina fanjakana ane manapaka an'izay fa rehefa avy eo a misy redevabilité tsy maintsy amen'ny fanjakana ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeany. Isan'ny fanampiana ara-bolana don lehibe indrindra nositra Madagasikara ity avy amin'ny FMI ity ihany koa no famatsim-bola faharoa avy amin'izy ireo tamin'ity taona ity. Ny volana martsa 2024 raha tsy ahivina no nankatoavin'ny FMI ny fanomezana $7.7 tapitrisa $, ho an'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny FEC na ny facilité élargie de crédit entina nohanana ny fanatanterahana ireo programa anasan'ny fitondram-panjakana samihafa mikasika ny fanavaozana ara-toekarena. Maneho ny fatokisan'ireo mpamatsy volan'ny firenena izao fanampiana amin'sesy izao ny fanazavana. Tsy mangarara tanteraka ny fifidianana ny sesy teto amin'ny firenena. Maro no antony io isan'izany ny tsy fampisehoan'ny ankamaroan'ny candidat ny loharanom-bolany araka ny fanadidina izay nitotosain'ny firaisamonim-pirenena samihafa. Digana maro no tokony atao ahafahana manatsara ny fanaovana politika eto amintsika raha ny fanazavana azo miantarandriana evatra. Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny FES sy ny Transparency International Madagascar mikasika ny fangarahany fifidianana eto amin'ny firenena, eny amin'ny 70% ireo olom-pirenena nanontaniana nitaky ny famoahan'ireo kandida ny mikasika ny loharanom-bolana nantotosan'izy ireo ny fampelezan-kevitra indrindra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Azo lazaina fa tsy mangarahara ny fifidianana sesy teto amin'ny firenena raha ny faneho-kevitry ny nanontaniana. Isan'ny olana ny fahazoany vola vahana amin'izany. Le fierana azy hitako hoe mbola manahirana be raha vao mbola misy vola reo dia mbola manahirana be hoe fierana. Satria tsy hitanao hoe ahoana ny kajy ahirana an'io. Fa ny système rehetrarehetra dia samy tsy mahefa na impuissant manoloana ilay fanjakazakana ny vola sy le zavatra manjavozavo ao anatin'ilay izy, le fahefana manjavozavo, le fahefana manjavozavo zany le fahefana tsy fantatra hoe avaiza ny vola isan'ny fahefana. Zany hoe le fiarahamonina ray manontolo mihitsy no tsy mbola zanyntsika mbola tsy zatran'izany tsika fatatsika fa nisy vola avy any ivelany niditra tao aminay iza no miteny an'izany. Dikan'izany zany le fiarahamonitsika mihitsy aloha zany zao tsy manaiky na tsy azo ny akory ny ataontsika hoe ny lokanady ao anatin'ilay izy. Ho an'ireo mpanao politika isan'izany avy amin'ny antoko politika madio, miainga amin'ny fanavaozana ny fikirakirana ny fifidianana no dingana voalohany ahafahana miroso amin'izay fangarahana izay. Lafiny anankitelo no mahatonga ny kolikolim-pifidianana. Ny voalohany any amin'ilay lisy mpifidianana mihitsy aloha ny CENI no mikarakara an'izay lisy mpifidianana izay. Fantatsika tsara fa ny CENI tsy manana rantsa mangaiky akory fa dia manaraka ny fitsinjatam-pahefana misy izay hoe décentralisation tsy moa effective sa tsy effective reny anefa tsy mandeha amin'izay loatra ny hatrany fokotany any raha resaka numérisation. Faharoa ny kolikolim-pifidianana faharoa dia le fampiasam-bola mihitsy mandritra ny fampelezan-kevitra sy mandritra ny fifidianana. Ary ny fahatelo farany dia ilay fikirakirana n'ilay voka-pifidianana satria tsy havenina fa ao anatin'izany koa mbola baingo be no hoe ahoana fikirakirana an'io, inona ny logiciel ampiasaina, ohatrany ahoana ny fangalaram-bato pitsopitso madinidinika makasika an'izay. Tsy ahivina voararany lalàna ny fahazoany kandida fanampiana ara-bola avy amin'ny firenena hafa na teratany vahiny ho an'ny fampelezan-kevitra. Mety hahazoana sazy lamandy avy 10 ka hatramin'ny 10 tamin'ny vola azo ny fandikan'io lalàna io. Tontolon'ny fizahantany kosa indray dia tafiditra ho isan'ireo firenena ny keny eo anivon'ny World Travel and Tourism Council ho firenena azo antoka ho amin'ny fizahantany Madagasikara mifanaraka amin'ny fipetra atakiny avy amin'ny fiverenan'ny fizahantany ny sehatra iraisam-pirenena ny protocole sanitaire izay nafipetraky ny gouvernemanta malagasy raha ny fanambarana azo. Abraham Randriamanana.
ao anatin'ny fanarenana ny sehatra ny fizahantany sy ny fanomanana ny fisokafany sisy tany namoaka fanambarana ny teo anivon'ny WTTC na ny World Travel and Tourism Council ny amin'ny faneken'izy ireo any Madagasikara ho isan'ny firenena azo antoka amin'ny fiverenan'ny fizahantany na ny Safe Travel Stamp eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manaraka ny fepetranapetraka amin'ny fiverenan'ny fizahantany ny protocole sanitaire na ny fepetra-pahasalamana ho fiarovana ireo mpizahantany napetraka ny tompon'andraikitra raha ny fanambarana navoakan'izy ireo ny World Travel and Tourism Council izay sehatra ifanakalozana mikasika ny fizahantany ivondrona n'ireo governemanta sy ireo mpisehatra samihafa maneran-tany tsy aivona nanomboka ny taona 2024 ny fandrafetana ny protocole sanitaire izay niarahan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany sy ny ministera tompon'andraikitra ho fiatrehina ny fiverenan'ny fizahantany iraisam-pirenena eto Madagasikara nanamafy ny tompon'andraikitra fa itony fampiofanana ireo mpisehatra mandirina nosy momba izany mandritra ny fiandrasana ny fisokafana amin'ny fizahantany iraisam-pirenena. Tontolon'ny serasera kosa indray dia nankatoavin'ny CPC ny antota taratasy firotsahako vidiana ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety izay tarihin'ny Rasolo Arsan Monica izay kandida tokana andray anjara amin'ny fifidianana 12 Oktobra ho avy izao. Iona saina. Mirosotra ny asany vao meritambara ny sasahana foibeina ny CPC izay mikarakara ny fahazahoana ny karatra mahamatianina sy ny fifidianana izay ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety. Androany ity vomera ity no nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy fa nafen'ny fepetra ka nekena ho kandida i Rasolo Arsan Monica sy ireo prailista aminy. Ny vory izay efatra mirarahy ao amin'ny vomera itambarana foibe misahana ny fanamboarana ny kara-pandrona mahampanao gazety matianina taona 2024 2024 sy 2025. Tapakay ary ny fanekena ny listra tarihy ny Monica Rasolo Arsan izay misy olona 370 arak'izay fepetra takina voa fenony avokoa raha teo ireo fepetra rehetra hanomboka dieny rapitso ny fampelezan-kevitra ho an'ny izay rehetra hiroso amin'ny ty fifidianana ity. Matoa izay nanaiky hiroso amin'ity raharaha ity dia ao anatin'ny lalàna tanteraka teo ny lalàna 20 aotra enina izay mamehy ny zavatra rehetra. Tokony ho fito izay no ao anatin'ity vomera ity dia 3 no toerana natokana ho an'ny olafitra saingy nisy foana ny atao hoe PV de carence indroa in-telo ny dikan'izay dia tsy tonga foana ny avy amin'io olafitry ny mpanao gazety. Araka izany anomboka rahampitso 3 Novambra ny fampelezan-kevitra ary farana ny alakamisy 17 Oktobra. Misy ny fangirana mialoha ny fifidianana ny 18 Oktobra ary ny 19 Oktobra no andro mpifidianana izay iarahan'ny CPC manatanteraka amin'ny CENI sy ny fiarahamonim-pirenena safidy. Misy 5.9 ny mpifidy andrasana amin'ity fifidianana izay filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ity ary isaky ny renivohim-paritany 20 manerana ny nosy isy birao mpifidianana avokoa. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia noho ny fifanindriny ireo mpianatra afaka baka tamin'ity taona ity sy tamin'ny taona lasa hiditra eniaka tsoendry nampitomboina 5,000 ny mpianatra ho raisina amin'ity taom-pianarana ity. Isa izay voafetra ny fototra afitrasa ho ny filohan'ny université tamin'ity androany ity. Iona sainatra. 5,3 isan-taona ny mpianatra taona voalohany raisina eny amin'ny université n'Antananarivo. Tamin'ity taona ity noho ny fifandrin'ireo mpianatra afaka ny baccalauréat 2024 sy ny farany teo ampina 5,000 ny isan'ny mpianatra ho raisina araka ny nambarany filohan'ny université androany. Io isa fanampin'io izay voafetra ny fototra afitrasan'ny université. Ny fototra afitrasan'ny université Antananarivo raha 5,000 sy 3 alina ny tamin'ny herintaona dia izao efa 4 alina izay omby ihany no ampidirina. Lafa tsy izay azontsika hoe parcours zany na afaka mampiditra vitsy zany sisa no ohatra hoe 10. Tsy mihena le izy araka ny teniko teo 5,000 sy 3 alina ny taloha le efa vita teo zany. Ny hiditra zao efa 4 alina mahery. Tsy mihena mihitsy le izy fa araka ny fototra afitrasa zany no andraisana ny ohatra hoe ny kapasité an'ny cathédrale na droit zao eo amin'ny 150 eo. Efa 250 mahery izy zany zao no andalan'ny anaovana fisoratana anazy.
Misy efatra alina araka izany ireo mpianatra afaka baccalauréat ho raisina hianatra eny amin'ny anjerimanontolo amin'ny taom-pianarana 2022 ity. Isan'ny nampitombo mpianatra ho raisina hianatra ny ao amin'ny sampam-pianarana literatura sy ny sampana momba ny siansa no ny fananan'ireto sampam-pianarana ireto toerana lehibe afaka mandray mpianatra. Tsy aivina ny 4 oktobra ho avy izao no anomboka ny taom-pianarana eny amin'ny ambaratonga ambony rehetra manerana ny nosy araky ny tapaka nandritra ny conférence des présidents des institutions d'enseignement supérieur ny 17 septambra teo. Miankina amin'ny fahavitan'ny fifananana idirana hianatra eny amin'ny sampam-pianarana hafa izay tsy mbola nanao izany kosa no fanomboan'ny fianarana ho an'ireo mpianatra sasany izay miandry ny valin'ny fifananana. Lafim-baovao hafa kosa indray teny tanterahana tao Sambava ny atrikasa fampafantarana ny zava-misy ny ainan'ireo malagasy mitady asa tany ivelany izay niara-ny fanandevozana ka nikarohana vahaolana. Ny ao amin'ny faritra Sava no mitazona ny laharana voalohany amin'ny fandefasana olona mitady asa any ivelany any Gaëtan Andriatsilava. Ny taona 1970 maro ireo malagasy nitady asa tany Liban sy Koweït ary vao maika nampiakatra ny tany izy ireo ny fisian'ny krizy ara-politika. Ny taona 2020 sy ny taona 2020 izay nahaverezana asa noho ny fikatonan'ny orinasa maro teto Madagasikara. Maro amin'ireny malagasy mandeha any ivelany ireny no niondrana antsokosoko ka tojolana ary ny afara tamin'ny fanandevozana. Isan'ireo faritra ahitana olona betsaka, mpifindra monina mila ravinahitra any ivelany ny faritra Sava. Natsapy izany ny fanjakana malagasy ka namoaka dekret ny amin'ny fampiatona ny fivoahana makany ivelany, indrindra amin'ireo tany misy ady. Taty aoriana nisy ny fampodiana azy ireny. Androany nisy ny atrikasa ny tadiavam-bahaolana manoloana ny fitadiavana asa any ivelany sy ny fampafantarana ny vokatry ny fanadihadiana natao. Zavatra akaiky indrindra dia manambatra ny hery rehetra nangalantsika ilay teneko teo hoe ivitoerana iray ahafahan'ny mpiasa mivoaka ny ivelany mahazo information, mahazo vaovao zany, mahazo fiofanana ihany koa mialoha mba ahafahany miomana mahafantatra tsara ny lalana lena sy zavatra tokony ataony na dia fanamboarana papier fotsiny ary afaka mahafantatra ny lalana zany izay tokony atao rehefa iondrana ny ivelany ary mipetraka amin'ny ara-dalàna mandositra ny fiondranana antsokosoko. Izay zany fa izany rehetrarehetra zany zavatra mbola apetraka satria mila fiara-miasa zany na amin'ny lafiny fanjakana na amin'ny lasiny mpiara-mionim-pirenena mila fiara-miasa ny olona rehetra ny hery rehetra izany. Nanamafy ny tale misana ny lafitany ao amin'ny faritra Sava fa zava-dehibe ny etsika tahaka izao ahafana miaro ny mpiray-tanindrazana amintsika amin'ny fanararotana sy ny fanandevozana. Mamolavola lalàna ary mametraka rafitra hoentitsika mampafantatra an'izay tokony fantany an'ireny mpiray-tanindrazana antsika reny ary hoentitsika miaro ihany koa miaro an'zareo satria le fanararotana sy ndao tsorina ny resaka misy endrika fanandevozana ihany koa le izy ao anatiny ao hatreto any toerana dia mbola eto zareo efa misy an'izay manararotra efa misy an'izay manao izay fanandevozana zay aminy dia mbola voako izy rehefa aveo rehefa tonga any ivelana ary ndraindray rehefa miverina koa dia mbola ataontsika hoe voako izy na hoe victime. Raha ny atotanisa voaray tombanana ho 420 tapitrisa ireo mpiasa mpifindra-monina maneran-tany ary saika vehivavy avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Raha ny eto Madagasikara raha ny taremarika ofisialy avy any amin'ny faritra Sava avokoa ny 700 n'ireo vehivavy mpifindra-monina iasa nampodin'ny fanjakana malagasy ny taona 2020 sy ny taona 2020. Efa misy ny ezaka fanatsarana ahafana manara-maso azy ireo saingy mbola mila ezaka sy fiara-miasa bebe koa izany indrindra amin'izao krizy nateraky ny Covid-19 izao. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity vahindroa no raisitsika amin'ity androany ity tsy izany fandriamato Barthélémy Italia zay ben'ny tanàna avy eo anivony commune Manakana zay avy ato amin'ny Akavanagoato. Ao ihany koa Andriamato Zafisolo Andria zanany Etienne zay mpanolotsaina avy eo amin'ny commune Andriamena. Miarabanareo tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao fatatsika moa fa nisy ny fanakatonana ny orinasa APC zay mpitrandraka Chrome any amin'ny faritra zay misy zareo reto ka ho fantaniana petraka voalohany hoe inona ny fiatraikany zay fanakatonana ny orinasa zay ao amin'ny commune misy anao ben'ny tanàna. Raha ny fiatraikany amin'ny commune Manakana io dia zavatra goava be mihitsy satria nisy lalana nikasain'io société APC natao teny aminay tany vao sasaka nefa le lalana
dia nijanona le orinasa dia tavelany mbaniny agin zany mikombana indray zany le fampandrosoana ny vinavinaina ho atao amin'ny commune manakana ao koa le fikasana fitrandrahana volamena zay saika atao tao an-tanyditra amin'izao fotoana zao zany dia tsy hita mihitsy hoe itoy ve iaso io sady tsy itoy zay zany fiatraika nefa io ny mety ahitana asa ho an'ny mponina ary edivana amin'ny tsy fandriam-palema zay tena mahazo laka be mihitsy any aminay manakana any. Ary ao aminareo amin'ny commune Andriamena ia miarabana ilay Davida ny fiatraikany tanteraka any amin'ny commune Andriamena dia voalohany aloha dia tapaka ny lalana koa makany aminay satria lalana vatetanarivo makany Andriamena zay direct reo APC reo manao azy eo ihany koa ny tsy firehetany jiro eo ny fahaverezakasany reo zanakay dia maro dia tena malahelo fonay efa nisy fotoana moa fangatahana azy tamin'ny fitondram-panjakana mino aho efa ny ampelatana fitondram-panjakana izany fa asiko kely hoe reto orinasa APC reto dia orinasa manana maizy azy manana taratasy fitrandrahana manana taratasy fahazoan-dalana mitrandraka zany manana taratasy koa environnemental momba ny tontolo iainana ka tsy fantatra hoe inona mahatonga andrareo manakatona zay fa dia za mino fa any amin'ny fitondram-panjakana zay fangatahana izay dia zay ny tena fiatraika ny lehibe fahaverezakasa eo anivon'ity commune Andriamena ity. Vadika atao amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna indray hoe inona kosa ary mifangatahanareo avy amin'ny commune manakana mahakasika ny orinasa APC. Zavatra angatanay dia tsotra ihany ninona olana miseho dia angatanay mba hisokatra le orinasa amin'izay mba ahafahany itoy le asa fampandrosoana zay efa nivinavinaina be dia be misy ao amin'ny commune manakana ao satria fantatra dia fantatra raha vao miresaka zany commune manakana zany dia ao ny resaka alatromby ao ny resaka kidinapinina ao ny vakitrano ka le tanora zay tokony hiasa amin'ny orinasa io zany dia ravoravo tanana indray ary mety hirotsaka amin'ny zavatra tsy tiako ny atao indray raha satria io ny fanantenana mihitsy ho anay commune manakana dia orinasa io ny fanantenana mba ialana amin'izany fahantrana zany. Ary ny avy ato amin'ny commune Andriamena ny kosa indray ny fangatahanay dia fanokafana avy hatrany ny fitondram-panjakana ny orinasa APC io faharoa raha sokafana ary le orinasa la David ny chrome nefa tsy azo hoanina dia mba miangataka ihany koa zahay mba azahoan'ireo orinasa reo APC reo anondrana chrome mba ahafahany le redevance minière sy ny risotorona miverina makany amin'ny ivon'ny commune anay dia zay zany tena fangatahanay hoe satria marina mahana taratasy izy afaka mitrandraka mahana an'le taratasy environnemental mba ny fangatahanay dia hoe aleo zareo hitrandraka aleo ihany koa zareo mba afaka anondrana an'io vokatra satria raha misokatra fotsiny le orinasa nefa tsy afaka manondrana tsisy varany azy zany satria ny chrome tsy azo atao sakafo fa tsy maintsy ahondrana ho an'ny velana dia zay ny fangatahanay hoe mba ahafahany zareo orinasa APC reo ihany koa anondrana io chrome io. Ankatrana ary nareo vahiny tato anatin'ny sampana fampalalam-baovao antondra ny vaovao tsara mifantatra mahakasika izay olana misy amin'ny fanakatonana ny orinasa APC zay any amin'ny commune Andriamena any distrika tsara tanàna tapany atsimo. Zay mahakasika nefa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika rehefa avy eo dia hiditra eo ny vahiny manaraka rehefa avy eo ary. Reko manolotra ho anao concert roa lehibe sady hafakely ao amin'ny arena Ivandry concert VIP ny zoma 20 octobre amin'ny Vadoral concert amin'ny lehibe ny alahady 10 octobre amin'ny 3 ora folakandro irainay aminareo ireo hira nampiray antsika hatramin'izay sy ireo hira vaovao koa tsy hitovy amin'izay efa fahitanao iseho io tongava daholo. Sponsor officiel, Telma, Chill Citron. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal Plus Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal Plus. Eo ambany fiahin'Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Républicaine Madagascar eo ambany fitarihan'Andriamatoa Tsay Christian Prime Ministre lehiben'ny gouvernement
etsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra andehan'ny faharoa tanterahana eto amin'ny faritra itasy ifandrombona ny ministera andraraham-bahiny ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ny faritra itasy ao amin'ny eucalyptus ampefy ny 3 septambra hatramin'ny 2 oktobra 2024 ho hitanao antoerana avokoa etsika ara-toekarena sy ara-koltoraly mampiavaka ny faritra itasy adifitra sy fifanankalozana trano eva maro be azonao tsy fiaina miaraka amin'ny fiainam-bidy avokoa ireo vokatry ny faritra itasy izy koa fitsidiana ireo toerana mampiavaka ny faritra itasy amin'ny andro famaranana aza dinoina ary etsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra ao amin'ny eucalyptus ampefy fandraisana miavaka fionana tsy manam-paharoa koa tongava maro itasy ivony Madagasikara misokatra ho an'ny fisandratan'ny taranaka mifandimby tontolo ny zava-kanto indray no vahintsika amin'ity androany ity vahiny manaraka atao anatin'ny fampahalalam-baovao tsy izy zany fa fira solofinena zay ao amin'nivony tarika areko miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao araky ny fatatsika avy hatramo dia misy ny fampisehoana matoa fi miakatra atao anatin'ny fampahalalam-baovao afaka lazalazainao misimisy kokoa hoe mahakasika ny hoe fampisehoana zay ho karakarenareo ny tarika areko a mikarakara fampisehoana ny valo ny volana oktobra sy ny folo ny volana oktobra zany hoe ny zoma valo a sy ny alahady 10 oktobra ny zoma zay VIP izy io a manomboka amin'ny 7 ora alina izy io ary ny alahady kosa ny 10 amin'ny 3 ora folakandro dia aotsika aiza daholo ireo no karakarenareo ao amin'ny arena ivandry izy io ao amin'ny arena ivandry daholo a ireo seho anankiroa ireo no mitranga ary aiza kosa ary no ahitana ny ireo tapakila sy ireo hoe raha te anana hoe fanampanazavana mahakasika ny fampisehoana ataonareo ny tapakila dia azonareo jifaina ao amin'ny nektarakady tapaka ao amin'ny nektarakady tapaka sy arena ivandry a dia Presto Pizza Waterfront tana Waterfront ny billet le 10 hitanareo ao daholo fa ny billet le 8 ao amin'ny tana Waterfront no ahitanareo azy ao amin'ny Presto Pizza sy ao amin'ny ketrika.com zany dia ao nareo manao commande dia livrer ketrika.com ao ny tapakilanareo dia inona ary ny tena hoe mampiavaka an'ireo fampisehoana ataonareo indray mitoraka teo ie ity fampisehoana ity a no fampisehoana lehibe indrindra karakarainay amin'ity taona ity dia na ho anay raha azonay lazaina hoe anisan'ny lehibe indrindra ataonay satria ny zavatra rehetrarehetra natao ao a na ny le 8 na ny le 10 dia tena zavatra nieritreretana be mihitsiny a sy niketrehana be mihitsiny a dia tena hiavaka be ireo seroa ireo misy manontany foana matetika dia ahoana zany le 8 zany ina mahasamihafa azy amin'ny le 10 voalohany indrindra alohany a nitoeranareo raha ohatra nareo tonga le 8 na taratara kely ary nareo a tsy olana satria efa réservé nitoeranareo a efa tsisy maka zany iny afaka misafidy toerana koa nareo rehefa mividy tapakila zay ny le 8 dia inona ihany koa ny seho ihany koa misy mahasamihafa azy a ny seho le 8 sy ny seho le 10 misy mahasamihafa anazy a dia manarak'izay ihany koa ma-VIP azy a dia misy tombony kely ho an'ny le 8 zany hoe misy fanomezana kely avaty aminay manokana fahatsiarovana kely ho an'ireo olona zay tonga le 8 tsy midika nefa zany fa latsa-danjan'izay ny le 10 satria tena seho tena nezahanay hoe ny tsara indrindra avy aminay foana moa no atosaka dia ho afa-po daholo nareo mino mihitsy zay ny amaranantsika anazy ary alefa sary mifanentanana mahakasika ireo fampisehoana izay karakarainareo sy ho ataonareo ireo ie tongava daholo reto a aza miandro hoe tara akaikikaiky fotoana vao mividy tapakila satria mety tsy ahazotsony raha zay fa dia n'izao dia miazakazaka kely nareo makeny amin'ny point de vente eny amin'ny fivarotana tapakila zany a aza miandry ela fa mandeha be ny fotoana sy ny fivarotana ny tapakila raha mila fanazavana fanampiny nareo a dia atsony 034 16
34 16 558 66 averiko 34 16 558 66. Angatrana vahiny tato anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity sy mitondra ny vaovao mahakasika izay fampisehoana izay ho ataonareo izay. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray no hanomezantsika ny vaovao dia nivoaka ny hariva teo ny lisitra ireo mpilalao handrafitra ny maren'i Madagasikara amin'ny fihaonana amin'ny RD Congo izay tafiditra ao anatin'ny fifanintsanana mondial 2024. Mpilalao vaovao 10 no anatin'izay lisitra izay ary isy mpijery ihany koa ny lalao izay atao etsy Mahamasina io nasaina. Fantatra ny hariva teo taorian'ny fivoriana ampitaindavitra ny arahana tamin'ny mpanazatra Eric Rabesandratana sy ny mpanao gazety ary ireo ekipa teknika ny lisitra handrafitra ny Barea-ny Madagasikara hiatrika ny lalao mandroso sy miverina ao anatin'ny andro fahatelo sy andro fahaefatra amin'ny fihaonana amin'ny RD Congo ao anatin'ny dingan'ny fifanintsanany mondial 2024 ho tontosaina any Qatar. Raha ampitaina tamin'ny lisitra ireo mpilalao teo aloha misy 5 ireo anarana vaovao anatin'ity andiany ity. Eo amin'ny mpiandry Tsatobi ahitana ny Adrien Melvin, milalao amin'ny Luan Sizo FC, Nina mpilalao ny AS Adema, Mathias avy amin'ny PSG. Eo amin'ny Vodilarana ahitana ny Fabien Boye avy amin'ny AS Excelsior, Mam Gervais avy amin'ny La Tamponaise, Metanir avy amin'ny Minnesota, Théodin avy amin'ny Fossa Junior, Sacha avy amin'ny WCU, ary Babas avy amin'ny Saint-Pierroise. Eo amin'ny afovoan'ny kianja no ahitana ny Amaday izay milalao amin'ny Markia, Abel Anissé avy amin'ny Futur FC, Voave Paulin ary Lalaine avy amin'ny CS TFC. Ao ihany koa no misy ny Marco avy amin'ny SC Charles Leroy, Lapoussin avy amin'ny Saint-Gilloise, Ryan Ravelson avy amin'ny La Galaxie, Tito avy amin'ny CFFA, Nziva avy amin'ny Soufanbouri FC, Herbastien avy amin'ny Diri City FC ary Carolus avy amin'ny Wod. Ireo mpilalao mpanafika kosa indray ahitana ny Arnaud avy amin'ny Saint-Pierroise, Fabrice avy amin'ny Saint-Denis FC, Gladison avy amin'ny AS Excelsior ary Hakim avy amin'ny RZSK. Ianga ny alatsinainy izao ny délégation naveto Madagasikara raha ny fampitam-baovao voaray ary azo ny Congo raha toa ka hivantana any an-toerana ireo mpilalao avy any ivelany. Tsy mbola fantatra hatreto ary miandry ny fanapakevitry ny FIFA ny momba China Kinshasa no anatanterahana lalao mandroso ny faha-7 ny volana Oktobra izao. Raha efa mazava kosa fa etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina no anatanteraka ny lalao miverina ny faha-10 ny volana Oktobra manomboka amin'ny 7:00. Na zona lalana mpijery misy ray alina ity lalao miverina ho tontosaina etsy Mahamasina ity. Saingy tsy maintsy manaja kosa ireo fipetrasakana hisoroana ny fipariany valanaretina Covid-19. Lafa vaovao hafa kosa indray dia nizotra araka ny tokony ho izy ny asa fanamboarana ireo lavan-drano miisa 970 eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Taoriana ny fidinana ifotona ataon'ny tompon'andraikitra voatery na ato ny asa eny Anosy Avaratra vokatry ny fanaovana kitoto ny asa izay ataon'ny orinasa Henri Florian. Affaire une soutien ou tu peux prendre l'arrêt. En tout cas démolition io tsy azo tsy izy io e. Araka izany, vokatry ny asa kitoto sy ny fanaovana ambanin-javatra ny asa, voatery na ato ny asa fanamboarana ny lavadrano ao Anosy Avaratra. Tsaoriny ny fidinana ifotona ataon'ny tompon'andraikitra omaly. Ny fanaovana lavadrano ao Anosy Avaratra izay tafiditra ao anatin'ireo asa fanamboarana lavadrano misy 970 eto Antananarivo renivohitra. Rehefa tonga moa zay misy ny efa nandeha kely fa mena felitra zany hoe tsy maintsy vita daholo io amin'ny mois d'octobre. Tsy maintsy vita daholo izy rehetra. Ity aloha mba hitanay fa mandeha tsara. Eny Ambohipo koa moa fa mandeha tsara. Fa misy toerana anankiray kosa teo tena nampalahelo nahita azy satria na ny ferraillage ataon'ny orinasa manao azy dia morceau-na fer tapatapahana hitanareo tsara angamba teo ianareo manana sary ka reny tsy azotsika ekena reny tsy azotsika ekena reny fa otatsika moa famandray an-tanana azy ny teknisiana ny direction régionale ny rano eto Analamanga fa tena tsy ohatran'izay no anaovana azy fa fotodrafitrasa natao haharitra io dia mialatsiny fa tsy afaka atao ohatran'ireny zany. Nanamafy ihany koa ity farany fa ilaina ny fanarahana akaiky sy ny asa tahaka izao mba hialana amin'ny fanaovana asa kitoto tahaka ny zava-misy teny Anosy Avaratra teny.
Manoloana ny firongatra ny tsy fandriam-pahalema na manerana nosy amin'izao fotoana izao dia namafisina ny fametrahana patrouille iraisan'ireo mpitandro ny filaminana eto andrenivohitra raha nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra tandrona no ametrahana fandriam-pahalemana amin'ireo faritra samihafa. Ambiramana Andriamanana. Niverina ny rongatra ny trangana tsy fandriam-pahalemana toy ny vakitrano, ny fanindana sy ny maro hafa teto andrenivohitra tao aorian'ny fiafaran'ny vanim-potoan'ny amenina ara-pahasalamana raha nambaran'ny minisitry ny fiarovam-pirenena eo any atrehan'ireo fitarainan'ireo mponina fepetra noraisan'ny tompon'andraikitra ny fametrahana sy ny fanampiana ny fanatanterahana ny patrouille izay iraisana mpitandro ny filaminana eto andrenivohitra. Miverina daholo indray ny dispositif papango raha atao amin'ny gendarmerie sy ny fanaovana patrouille amin'ny alina ataony reto mpitandro ny filaminana reto zany mba hitandronsika ny ain'olona satria betsaka ny mikaikaika. Andraikitra ny rehetra ny fametrahana ny fandriam-pahalemana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Miantso ny fiaraha-mientan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanomezam-baovao manoloana ireo trangana tsy fandriam-pahalemana misy ny anivon'ny fiarahamonina. Nanatanteraka fidinana tamin'ireo faritra samihafa teto andrenivohitra ho omaly alina ireo minisitra tompon'andraikitra. Nanara-maso ny paikady napetraka hitandrona ny filaminana. Makasika izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia voatifitry ny dahalo naratra mafy ary nalefa nanaraka fitsaboana eto Antananarivo ny ben'ny tanànan'ny commune ambanivohitra Berevo Ranobe distrika Maintirano. Gaetan Andriatsilava. Raha tsy hevina ny zavantranga tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro ny asabotsy lasa teo tao amin'ny toerana antsoina hoe Mangamiratsy lalana miazo ny commune ambanivohitra Berevo Ranobe no voasakan'ny dahalo ny moto miisa 3 ka isan'ireo ny ben'ny tanàna izay voatifitra teo amin'ny lamosiny. Lasa avokoa ny entana rehetra. Aloha reny tratsy ny dahalo fa hitanay nareo fa lavo iny zany baka ty amizay mijotso hoe mera mijotso amizay ny sotomagna fara hoe izy moto sy nitomagna fara amizay tsy afaka zany raha sotomagna fara moa tsy afaka igny anio fa misy raiky bake igny finano sy ny zay hitiny io fa misy raiky ajanona pire sofele na janona zay de asafady ka mamono hoy izay nanao azy de zao tsy mahay tonga de fahanany basy ka mamono ile mera farany mera nitoliky nagnamboho natsangany ny tagnany nanao nio aby tagnany ka mamono natsangana no tonga de tignefitsy de nienjera ao zao amizay ny lafa nataony nahaty avao mnonanay nalaiko segosy tamin'ny vatako natorako nagnaminazy any. Avy namita iraka tao Maintirano ny ben'ny tanàna izao tradoza izao. Niraisin'ny governoran'ny faritra Antanana ny fahatongavan'ny tao Maintirano sy ny fitondrana azy hiakatra anty Antananarivo. Manoloana izany, nanao fanambarana ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrika ny Melaky mitaky ny anafanganana ny fehi-kevitra tapaka amerenana indray ny filaminana. Ankehitriny anefa ity ny zavatra mahazo any ben'ny tanàna mangataka izahay mba agnafianganana ny fanapahan-kevitra zay tapaka tao Antsalova fa efa ataony dahalo vonoka izahay ben'ny tanàna. Isan'ny faritra mena amin'ny resaka dahalo ny faritra Maintirano raha somary nangina ny fanafiana sy ny von'olona teo aloha niverina miamahazo vahana indray zany ankehitriny ka anaovan'ireo olom-boafidy antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia 7.7 isanjaton'ny vehivavy 4.4 isanjaton'ny lehilahy no tratran'ny areti-po avokoa ary tafekatra hatrany amin'ny 3.3 isanjato ny tany fahafatesana vokatra izany maneran-tany. Niakatra io salany isa io taorian'ny valinaretina Covid-19 nambina Ravelorson. Ny 3.3 isanjaton'ny olona izay tratran'ny fahafatesana maneran-tany dia vokatry ny areti-po avokoa. Betsaka ireo antony mety mitarika sy mety mahatonga ity aretina matetika mahazo ny zanak'olombelona ity raha ny fanazavan'ireo mpitsabo. Ny vehivavy zao dia eo amin'ny 7.7 isanjato eo ny taham-pahafatesana eran'izao tontolo izao ary ho an'ny lehilahy kosa dia 9.4 isanjato. Anton'ilay tena mahatonga ny fahafatesana zany ny areti-po betsaka nitarika ny farany fo. Voalohany amin'izany dia ny fifohana sigara, ao koa ny fiakaran'ny tosi-dra, ny diabeta moa dia efa fantatry ny rehetra dia ny hatavezana ary indrindra ny tsy fampiasana vatana. Tato ato zany no ny fisian'ity aretina Covid-19 ity dia ohatrany nampitombo ny fisian'ny areti-po amin'ny alalan'ny fahatsetsena-ny lalan-dra. Betsaka ny tokony ho atao hisorohana ny areti-po raha ny fanazavana hatrany. Mitandrina ireo zavatra voalaza teo ambonireo
hoe tsy dia mifoka sigara be loatra. Ny tsara moa zany dia tena tsy mifoka sigara mihitsy. Fiakaran'ny tosi-drà io dia mila fitsaboana. Araha-maso tsara ny olona miakatra tosi-drà. Manatona toeram-pitsaboana fa tsy manao dokotera tena. Toy izany koa ny olona voan'ny diabeta. Tsaboana tsara ny diabeta. Io moa zany dia efa hoe toe-tena fa tsy aretina dia mila araha-maso tsara, atao milamina tsara ny diabeta. Miankina amin'ny fanaraha-maso sy ny fitandremana tokony ataony olona iray no mahaela velona azy ny areti-po izay ataka ny aretina rehetra ka mila fitsaboana izany. Tsy aivina ankalazaina androany 20 volana septambra ny andro raisam-pirenena ho an'ny fo, fandraisana an-tanana ara-dalàna sy fiarovana ny olona voan'ny areti-po. Io ny teny filamatra nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fo tamin'ity taona 2020 ity. Vaovao mampalahelo dia nodimandry androany atao amin'ny CHU Morafeno tao Tomasina teo amin'ny 17 taonany Rasolofinjatovo Nestor izay mpanao gazety zokiolona no sady tale generalin'ny radio sy télévision feo mazava Antsinanana. Isan'ny hoe manjery tsy miankina voalohany Tomasina izay ny tao-tanana nanomboka ny taona 2020 hatramin'izao nafatesany izao. Itompokolahy Rasolofinjatovo Nestor no isan'ny nampetrany ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV nandritra ny fotoana maro tamin'ny alalan'ny onjam-peo sy fahitalavitra feo mazava Antsinanana teo anelanela ny taona 2020 sy ny taona 2020 ka nahatonga ny poniny Tomasina afaka nanaraka ny fampitam-baovao ny fahitalavitra kolo miainga avy eto Antananarivo. Ny 20 ny volana Aogositra lasa teo no nahitany daholo be azy farany tamin'ny alalan'ny fandaharana ady hevitra politika azony be sy ny maro natrehany no sady nivantana tamin'ny fahitalavitra tao andrenivohitry Betsimisaraka izay nanehoan'ny heviny mahakasika ny fahalalahany asa fanaovan-gazety amin'ny mahampitantana aina manjery azy mialohan'ny nidirany ny toeram-pitsaboana. Tany Rwanda, Tutsi sy Hutu. Airareo ny tantara. Ino natonga korotana sy famonon'olona tany? Antso tao alalana radio. Korotana vahoaka famono Tutsi sy Hutu. Raha eto amintsika sanatriavana ka tsy mahalala le andraikiny le nafitaina taminy amin'ny idirana amin'ity azy ity aza manao aza milingilingy zavatra tsy voafehinao anao ofanano mahakafy ofanana atrery ny fanasana iofany reny arao ny tenin'ny bebaiko anao dia ataovy akatoavy amin'ny tsipriany ny lalàna fe ny asa ataonao lamintsika tsisy tranga mityseo faranao ny lolovin'olona izahay isika mpanao gazety no anaiko fitaovan'izao karazany zavatra mety hanakorotana na andamina zao na hiditra fivavahana zao aza dia mety lasa amin'izay sanatriavana. Ny 20 ny volana septambra teo ny tenany no nahiditra hôpitaly tao amin'ny CHU Morafeno rehefa nolazon'ny aretina nandritry ny fotoana maro saingy nanaraka fitsaboana tany an-tranony. Raha tsy ivona ny tantarany efa ho 70 taona misehatra teo amin'ny asa fanaovan-gazety itompokolahy Rasolofinjatovo Nestor mialohan'ny ny tantanany ny radio sy télévision feo mazava Antsinanana ny taona 2020. Efa niasa 20 taona tao amin'ny TVM sy RNM itompokolahy ary isan'ny nametraka fahatserovana ho an'ireo mpiara-miasa tamin'ny alalan'ny fahaizany nifandray tamin'ireo mpiara-miasa. Namela manano tena iray sy kamboty telo mirahalahy ary zafikely iray itompokolahy Rasolofinjatovo Nestor manana ny mari-boninahitra sy Chevalier de l'Ordre National. Andrasana ny oalina ao amin'ny trano fonenany ao Antanamako Tomasina ny nofo mangatsikany manam-pahafantarana ny fandaharam-potoana avy amin'ny fianakaviana. Ny Kolo TV FM dia mirary fianonana feno ho an'ny fianakaviany. Maresaka IRS sampirenena kosa indray dia any Amerika nanazava ny fanesorana ny tafika Amerikanina tany Afghanistan sy ny fiafaran'ny ady tany an-toerana ny lehiben'ny Pentagone nanaiky ny fisian'ny tsy fahombiazana ny paikady napetraka izy ireo tamin'izany. Fanadina. Ray volana latsaka tao aoriany fialany ireo mpitandro ny filaminana Amerikana tany Afghanistan tao aoriany fiafaran'ny ady izay naharitra 20 taona
omaly namaly ny fanontaniany komisiona eo anivon'ny antenimierandoolona ireo tompona andraikitra ambony eo amin'ny tafika amerikana sy ny ministry ny fiarovana amerikana tsy naomba ny paikady napetraka ho izy ireo rehefa nanontaniana ny 20 aogositra efatrandro taoriany fakan'ny taliban any Kaboul nanambara ny filoha amerikana Joe Biden fa tsy nisy ny olona tao Pentagon nanome hevitra hitazona ireo toropo tao Afghanistan ny fanohitra tamin'izany anefa ny tena zava-nisy raha ny ampamoaka nataon'ny mpitandro ny filaminana grade miisa roa tafika miisa 540 no fantatra fanasaina ny jana nandritra izany ny ampy 570 izany tao aorian'izay. Ankoatr'izay nanambara ihany koa ny ministry ny fiarovana Lloyd Austin fa nisy ihany koa ny fahadisoana teo amin'ny tombana ny traikefa nanana ireo tafika afghan vokany ahina ny iverenan'ny Al-Qaïda na ny groupe État islamique laza ihany koa ity farany fa tsy nanampony fisian'ny kolikoly sy ny tsy fahaizana ireo tompona andraikitra ambony hatreto nampiseho ny mety hisian'ny krizy eo anivon'ny Pentagon eo amin'ny Maison Blanche sy ny Pentagon ny andro voalohany fametrahany ireo senatera fanontaniana izay. Izay mamarina ny vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.